Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Mamarana ny herinandro indray isika riavana. Ka dia feno fifaliana feno fisaoran'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao atsika ary ny famindram-poniny tsy lalan'ny ritratsika manasanao ariavana ara-iombona amin'izao fandrenesana ny mofinaina izao sy izao fandaharana atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana anao zao mba hanatonatsika ny tompo ary indrindra mba ampitombo ny finoantsika izany araka ny lohahevitra izay banjin'ny fiangonana hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ka dia miarahaba antsika rehetra ary riavana ho aminareo aneny fiadanana eny ary ho amiko koa dia antsika iombona mivavaka izao. Ry Andriamanitra ranaiza ny an-danitra indreto izay faly tokoa satria velonay na trapa-monjena satria ny velona dia ny velona ihany nafakideranao. Ny velona dia ny velona ihany manana finoana sy fanantenana ary mbola mahatsiaro indrindra miaina ao anatin'izany famindram-pona izany Andriamanitra. Dia misaotra noho ny fitahiana rehetra izay nomenao anay indray azoanay mamarina ity herinandro ity anio. Raha sitraka ao tompo ary dia mamelany eloka rehetra tamin'izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia mba ho fitsapanay izany fa ho diovinao zay noho ny amin'ny rano Jesoa. Indro ary misaotra tompo noho ny famelan-keloka izay nomenao anay ary dia meteza ary hiteny aminay indray amin'ny alalan'ny teninao anio ampahery anay sy hanoro anay ny lala marina mba hitiavanay ny teninao ka hivelomanay izany. Dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao ho aminay rehetra ary ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny mofinainantsika ny zoma dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona voalohany, epistily nosoratan'i Jaona voalohany toko 2 ny 14 ka hatramin'ny 17 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nanoratra taminareo iray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zanaka aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aiza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'indray fa avy amin'izao tontolo izao izany. Ary mandala izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Izany teny izany riavana no angalantsika ny fampianarana indray anio. Dia mbola ny lohahevitra izay novidian'ny FJKM ihany manao hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Eto tokoa dia ny tenin'Andriamanitra dia manan-karem-pahasoavana tokoa ary hita fa natao ho an'ny olona rehetra. Fananarana mba tsy ho tia izao tontolo izao na ho fitarihan'ny antikristy fa mba hiorina tsara ao amin'ny Kristy. Izany no fitarihana ny tenin'Andriamanitra izay omena antsika ary dia nomena ny lohahevitra hoe natao ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ka ny voalohany dia hoe mampiorina ny olona araka ny sokajiny avy ny tenin'Andriamanitra. Mampiorina ny olona araka ny sokajiny avy ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa kosa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra ny olona tsy ho tia izao tontolo izao. Eto ary ny tapany voalohany dia milaza tokoa fa hoe mampiorina ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Nanoratra
Eto izany dia hoe nanoratra ho aminareo ray aho. Manoratra aminareo ray aho. Fananarana ho an'ny ray. Ho an'ny ray mpianakaviana hoe ray mpianakaviana manao ahoana tokoa moa no tian'Andriamanitra ho ajoro hoe amaray azy. Afatra ho an'ny ray mpianakaviana. Manao ahoana tokoa izany ray mpianakaviana izany satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Izany hoe efa nahalala an'Andriamanitra. Tena efa nahalala an'Andriamanitra tokoa ve ianao ray? Efa nampahafantatra an'Andriamanitra tamin'ireo zanakao ireo. Izay no takian'Andriamanitra aminao. Hitovy amin'ny Kristy. Hitovy amin'ny Jesosy Kristy. Hitovy toerana aminy ao anivon'ny tokantranao. Hitarika ireto ankohonany ireto tokoa ho an'Andriamanitra. Ho ao amin'Andriamanitra, ho tian'Andriamanitra. Izay no takian'Andriamanitra ho antsika ray. Faharoa dia hoe miteny manao aminareo manoratra aminareo zatovo ao. Ho an'ny zatovo ilazana ireo tovolahy ny tovovavy ny tanora ankehitriny. Ho anareo tanora tokoa ny tenin'Andriamanitra. Ho antsika tanora tokoa ny tenin'Andriamanitra satria ho an'ny olona rehetra izany famonjen'Andriamanitra izany. Tsy natokana ho an'ny antitra ihany hoe efa akaiky ho faty vao hitady an'Andriamanitra. Fa amin'izao herinao izao izy. Amin'izao herim-ponao izao. Satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Mitoetra ao amintsika tokoa ve ny tenin'Andriamanitra? Tena tafatoetra ao aminao ve ny tenin'Andriamanitra? Izy tokoa ve ny fanilo ny tongotrao sy fanazavana ny lalanao? Ary toeranao hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao na amin'ny fiteny na amin'ny toetra. Izay rehetra ataonao rehetra dia ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Mananatra anao ny tenin'Andriamanitra eto. Ampiorina anao indray amin'ny finoana fa tokony hijoro ianao tanora ho vavolombelon'i Jesosy Kristy tokoa. Farany dia hoe ho an'ny ankizy madinika. Nanoratra aminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala andray ianareo. Ho antsika ankizy, ho an'ny ankizy madinika. Raha nitrotro ilay zaza na Jesosy Kristy indray ihany dia hoe ho an'ny toazy ny fanjakan'ny lanitra. Ho an'ny toan'ny zaza ny fanjakan'ny lanitra. Mahalala ny ray satria mahalala ny ray ianareo. Ampianarina ny sekolelantsika mba hahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Ampiorina antsika tokoa amin'izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany dia ny fitiavany ilay namonjy antsika. Itsika ankizy dia tokony ho fitaratra tokoa amin'izay rehetra alehantsika. Ankizy izany dia amin'ny sokajiny maro izany. Misy ny hoe ankizy ianao zanaka mahazanaka anao ao an-trano. Zanaka izany dia mpankatony ny ray aman-dreny, mpanaja ny ray aman-dreny. Izany atao hoe zanaka raray aho aiza ary izay ajako. Tena manaja an'Andriamanitra. Mametraka ny dada sy neny tokoa amin'ny toerana misy azy ve ianao. Tsy ilay zaza mpaniratsira fa zaza tena mpankatoy tokoa an'Andriamanitra, mpanaja ny ray aman-dreny izay solotenan'Andriamanitra etỳ an-tany. Tena mankatoy tokoa ve ianao. Mila an'izany ny tompo, mila ny fijoroanao, fanajanao an'ilay izay hita amin'ny masonao aloha dia ny ray aman-dreninao. Avy eo kosa izy Andriamanitra. Mila izany satria ny zanaka efa mahalala hozy izy ny ray ianareo. Antsony ny tompo arintsika ankehitriny. Antsony mba hanao inona tokoa? Handray ilay teny fikasany mba anisany mampiray lova amin'Andriamanitra antsika izay any an-danitra tokoa. Handray ny tenin'Andriamanitra ary hizara izany amin'ny manodidina antsika. Izay ny sokajin'olona izay tian'Andriamanitra handova ny fiainana mandrakizay dia mba hampiorina antsika tsirairay avy tokoa ary hanana anjara tokoa isika rehetra tsy manavaka ny tompo fa ny olona rehetra no atao handray ny tenin'Andriamanitra sy handray ny famonjeny.
ka mba hampiorina antsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary. Dia inona kosa no didy, inona kosa no fanohitra izay tokony andrasantsika sy ho tanterahantsika. Eto amin'ny tapany faharoa eto dia ny lalam-piainana izay tokony izorantsika dia hoe tsy ho tia izao tontolo izao, tsy ho tia izao tontolo izao. Fa maninona tokoa moa ity izao tontolo izao ity tsy tokony ho tiaviny. Tsy ilay hoe izao tontolo izao, ilay fiainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity ny tenenin'Andriamanitra. Tsy hoe izao tontolo izao izay nomeny antsika mba hiainantsika, fa ilay ity ny rehaka izao fiainana izao. Zay. No tia ilay rehaka izao tontolo izao fiainana izao. Inona no tokony ataony mino ary? Tsy ho tia izao tontolo izao. Ny izao tontolo izao tenenina eto dia ilay filan'ny nofo sy ny maso. Filan'ny nofo sy ny maso sy ny rehaka izao tontolo izao. Fitiavana zavatra taitaitra fotsiny. Taitaitra fotsiny sy ilay hoe ny zavatra niara-nofo hatrany. Ninona azahoanao an'io, inona tanjonao dia ataonao izany na dia mampanota anao ary. Izay ilay hoe filan'ny nofo. Ny maso izay mitarika antsika amin'ny faharatsiana. Filan'io maso dia ny zavatra mirentirenty ihany, ny zavatra tsara izay hita amin'ny masonao ihany, ny fahasambarana izay mandalo sy ny serana eto amin'izao tontolo izao. Ny rehaka izao tontolo izao indray dia ilazana an'ilay hoe voninahitra. Fitiavam-boninahitra sy ny fitiavan-karena. Izay izany ilay rehaka izao tontolo izao izay tokony hialantsika. Mandalo izao fiainana izao sy ny filana. Ny tompo eto. Mandalo tokoa ireny ary mety manam-pahatamperana, mety lo, mety ho simba izany fiainana izany. Toy ny vatantsika ihany, mety ho lo, mety ho maty izany fiainana izany. Fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Izy ihany mampandova antsika ny fanaovana ny sitrapony, ny andovantsika ilay fiainana mandrakizay izay tsy mety lo, ary tsy misy ny fitomaniana fa fahasambarana no iainantsika any amin'izany fandovana ny lanitra izany. Meteza ary ianao, tsy ho taitaitra amin'izao rehaka izao fiainana izao. Tsy tia ny ara-nofontsika fa mba hihevitra kosa ilay ara-panahy dia izay ao amin'i Jesosy Kristy. Ny sitrapony izay araka ny voalaza teo dia ny fanajantsika izay toerana misy antsika. Raha zanaka ianao, mpankatoa. Rairay ianao, mpiahy ireo ankonana ireo toy an'i Jesosy Kristy izay miahantsika. Ary raha zatovo ianao dia andeha araka ny sitrapony ka tsy hitenenan-dratsy ny anarany fa ny fiteninao dia araka ny fiteniny mino, na ny fiteny, na ny fihetsika, na ny fitondran-tenantsika tsirairay avy. Dia mba tsy ho tia izao tontolo izao tsika, fa izay manao ny sitrapony no maharitra mandrakizay. Dia ho amintsika rehetra nezany tenin'Andriamanitra izany, dia ho amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra ananantsika ilay fiainana mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fahasoavana. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Vavakantsika dia misaotra indrindra Tompo raha nomenao anay ny teninao tamin'izao andro an'io izao. Nreto izay Tompo misaotra midera mankalaza anao fa Andriamanitra marina ianao ary Andriamanitra fitiavana ianao izay efa niantso anay indrindra mba hiala amin'ny maizina renatona ny fahazavana mahagaga. So ihany izay nahalalanao Kristy Tompo sy ny fahamonjenao. Ampianaro ary izay mba hanaraka ny fampianarana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra satria io teninao ihany mampiorina ny fononay ka dia mba hotahinao ny ezaka ataonay mba ahisaotra amin'ny zavatra rehetra ary tena hitondra ny fiainanay eo am-pelatananao Andriamanitra. Misaotra tokoa tsy hampiamitranay Tompo ny zava-misy manodidina anay
en'izay mety tafika ataony Satana, fa andresany izy ireny izay ka hijoro tsara eo amin'ny finoana sy ny fanarahana anao. Momba anay Tompo, dia ampio izay mba hijoro hatramin'ny farany ary aho. Hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ampianatra ary hananatra koa aza izay mila fananarana. Omeo anay ny fanahany fahazotoana, hanaovanay ny asanao ary kely ainy izay mba hampandroso ny fiangonana. Tompo, misaotra indrindra anao. Raha mbola omenao fotoana mba hanaovanay izany izay, mba ho mpanompo tsy mahazo enatra tokoa amin'ny fiavianao. Jereo ary ireo marary rehetra, nareo mbola ao anatin'ny Covid-19 ankehitriny, nareo koa mbola marary taizataizana aretina samihafa izay mpiseho andavanandro eny, dia sametinay eo anatrenao mba sitrahany izy ireny Jesosy raha sitrakao, ka meo ery tanjaka ary fahasalamana indray. Jereo ny fiangonana izay mitandro-pahasalamana, dia mba tsiso iny ny fiangonana ho azo ny aretina tomboka. Zary isakana mantsany tsy vavahana, fa mba ho resy ny fiangonana ireny, ka hitoetrany ny fanompona ianao anatin'ny fiangonana. Dia ho tainao ary Tompo, ny fotoana rehetra izay atao any amin'ny fiangonana FJK manaizana izany, mba hamonjy fanahin'olona maro ane, hampitombo finoan'olona maro ane, ary hitoriana Jesosy Kristy Tompo, ilay ampy-pamonjy izao tontolo izao. Meno ary Tompo ny ataka mangina izay ataony tsirairay avy naiza naiza, na ao an-trano izy izao na eny an-dalana izy izao, dia mampianara anay mba tena hivavaka izay sy hamaky ny teninao hatrany hatrany, fa namasina anay izany Tompo. Dia tehirizo ary izay Tompo mba hanana ny satroboninahitra efa nampanantenanao, fanahany faharetana ny fanarahana anao any mba ho amin'ny rehetra, ka tsisy an'izay miemotra any amin'ny fahaverezana izay fa androso hatrany eo amin'ny famonjena ny fanahy. Dia ho tainao izay miaino anay koa, izay izarana ihany Jesosy mba samorisy lahatrany. Hanara tianao Tompo, ka ho vonto filazantsara ny eny nosy Madagasikara. Jereo ary Jesosy, ireo fanomanana izay atao amin'ny synôda lehibe izay atao any Sambava, sy ny fanatanterana izany, ireo dinikasa rehetra atao amin'izany, dia samy ho voninahitra ao Andriamanitra ary ho tanteraka soamantsara. Ary ao koa moa ny fiavian'ny olona ihany amin'ny isaparitra tsirairay avy ihany, dia tsy mba voasakatsakana ane. Ho resy ary ny arety mandoza, ka afaka hivezivezy ny olona amin'izany volana anatanterana azy izany, dia ho tanteraka ny sitraponao Andriamanitra rery ihany. Saotra indrindra Tompo fa tiany vavaka ianao, sady mpanao tsara, tsy ho adininao mihitsy Madagasikara, mba ho anao Kristy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany, koa dia sitraka indrindra ny mametraka ny fiainanay rehetra eo aminao, ny anio ny ampitso, ary ny mandraka sainay, ka dia kambanay ary ny vavakay, miaraka amin'ilay vavaka izay nampianary ny zanakao manao hoe: Rahay izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay atamtariny ny lanitra, miloanay mizay amin'sazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelany izay leka taminay, ary azatotronay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny rasy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ary ny tsodrantononina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ane mandehana ary manompo ny Tompo amin'ny fifaliana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.